nataon'ny 17 jolay teo amin'ny zaridaina an'Antaninarenina ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny foanan'ny fromazy andiany voalohany eto Voatany. Esika eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay nikarakarain'ny Mans Events ary fiaraha-miasa amin'ny forme na ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Androany dia hitanareo tsara fa manomboka amin'ny roborobo zany ny sehatra ny famokarana ronono raha tsy hiteny fotsiny tsika hoe ny apahany vokatry ny ronono ireo ahoditsika ho fromage ireo fa misy le jifaintsika mivantana, misy le avadika yaourt ary anisan'ny sehatra amin'ny roborobo ary mamelona tatsaha maro amin'ny faritra izay misy azy ity seapierina ronono ity. Ary ny mahavelomolo dia misy tena tanora mihitsy miainga avy amin'ny tsy misy ary ny herinany tenany tsy nisy fanampiana miditra ao anatin'ilay sehatra. Ka araka ny voalazako teo amin'ny kabary ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana dia tsy manao ambanin-javatra ireo sehatra io satria misy tetikasa maromaro amin'izao fotoana izao manao tantsoroka ny filière ronono raha tsy hitentsika ny profilé ao koa misy tetikasan'ny Banque mondiale à travers le projet FSRP dia manao soutien amin'ny filière ny élevage ao anatin'izany zany ny fampiroboroboana ny omby vavy be ronono. Karazana fromage vita malagasy maro no nampiratiana nandritry ny andro voalohany. Etsika nikarakaraina hanandratana ny fromage vita malagasy sy ny mpamokatra vita malagasy izay ny antony concept moa zany dia hoe mba ambondronana ireo mpamokatra zany misy zao stante tao somary misitrisitrika mety hoe tsy fantatra zareo dia fotoana ny androany satria betsaka ny fromage tsara eto amintsika tsy voatery hoe zay le hoe malagasy konge mavita zavatra dia zay ny antony le izy hoe andao ampisehoana fa mahay malagasy tsy mena amin'ny tany any ivelany. Manodina vokatra avy amin'ny ronono madinika sy salatsalany miisa 7 misehatra amin'ny fanodonana ny ronono fromage ao anatin'ny telo ronono na triangle laitier no tonga nandray anjara amin'ny hetsika dia analamanga, itasy, vakina karatra ary bomalava. Tohanan'ny tetikasa profilé izay vatsian'ny vondrony Europeana volo. Ampirantiny vokatra vokariny izy ireo rehefa avy manaraka ny fiofanana sy ny torohevitra ireo mpanamahay avy any ivelany miara-miasa amin'ny tetikasa nandritry ny 4 andro. Antoko ny fananana fromage ara-kalitao ny fampiasana ronono manaja ny fenitra takiana izay miainga avy amin'ny mpamokatra ka hatramin'ny mpanodina. Ny tena tanjonay amin'ny fandraisana anjara ohatran'izao dia ny ampiroboroboana ny asa tanana malagasy voalohany indrindra, ny mba hanjifany malagasy ny zavatra vokatra vita malagasy mba hahafantarany malagasy fa misy malagasy ihany koa mahavita manokatra produit tsara mitany any ivelany. Miparitaka manerana ireo tsena lehibe ny vokatra ary amin'ny vidiny tena mirary. Efa manana tondrozrotra momba ny kalitaon-dronono na démarche de qualité laitière isika malagasy.